Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmaraba antsika revako malalatra ity alarobia fa 12 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko 10, Koritianina voalohany toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Koritianina voalohany toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'izay sy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fiainam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrakan'Andriamanitra fa ny haringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zavatra tsy isika toy ny nilany ireny, ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany amin'ireny ka 3:04 ny ringana indray andro. Ary aoka tsy hakafanahy ny tompo isika tahaka ny nakan'ny sasany fanahy an'ireny azy ka maty ny mena rano ireny. Ary aoka tsy himonomonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara-ny faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara teo ankizy hitandrina fandrao lafo. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara teo ankizy hitandrina fandrao lafo. Teny fampitandremana ry havana izany, tenin'ny apôstôly Paoly izany raha mitodika manokana amin'ireo kristianina tao Korinto izy. Kristianina tao Korinto izay feno fireriana fatratra satria nitosaka dia nitosaka ny fanomezam-pahasoavana tao amin'ity fiangonana ity. Saika hita tao amin'ity fiangonana tao Korinto avokoa ireo karazana fanomezam-pahasoavana izay fantatra tao amin'ny andron'ny fiangonana voalohany, taon'ny mpaminany, taon'ny mpampianatra, taon'ny mpitoroteny sy ny sisa rehetra, ny mpanasitrana tao amin'ity fiangonana tany Korinto ity. Ary mbola amboniny izay ara dia nipoitra ny fanomezam-pahasoavana hafa toy ny miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ary izay na hoe vonontony ny fanomezam-pahasoavana ity fiangonana ity. Kanefa dia nampitandrina azy Paoly hoe mitandrema tsara ianareo fa aza manao izay manao azy efa mijoro tsara dia aoka hitandrina izy fa mety mbola ho lafo, mety menjera. Dia nitantara ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely tany anefitra Mosesy eto, ny hoe ireo olona ireo ange tany anefitra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, nisotro tamin'ny fisotrom-panahy iray ihany, nandeha namakivaky lalana iray ihany saingy izao tsy nisy tafita tany amin'ny tany Kanana izy. Ary mamperitreritra ny fiangonana mihitsy manao hoe manamafy an'ilay tenin'i Jesosy manao hoe maro ange no antsoiny, be dia be alikisa ange no antsoiny, fa vitsy ihany no vidiana, vitsy ihany no mby ahatanteraka ny hazakazaka hatramin'ny farany. Izany hoe toy ny milazo Paoly manao hoe tsy izay rehetra mandray fanasan'ny tompo akory dia ahavita ny hazakazany avokoa. Tsy izay rehetra ho mpanompon'Andriamanitra akory dia ho tody aharitra hatramin'ny farany avokoa. Ary izay mampatahotra amin'ity afatry Paoly ity ry havako malala. Mamperitreritra manao hoe tsy izay rehetra mameno ny fiangonana ve dia ho tody hatramin'ny farany.
zay maharitra hatramin'ny farany ihany hoy Jesosy no vonjena. Ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika. Omen'Andriamanitra antsika ny fanomezam-pahasoavana araka io teneniny io. Mitovy daholo tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mitovy daholo ny mpino rehetra. Samy omen'Andriamanitra famelan-keloka, omen'Andriamanitra sakafo, omen'Andriamanitra zay rehetra ilaitsika avokoa isika. Tahaka ny zanak'Israely tany anefitra, misotro amin'ny fisotrom-panara ihany, miay ny toroteny raha ihany, miay ny fampianarana raha ihany, omen'Andriamanitra zay rehetra ilaina. Saingy zao misy ny tsy ahatra hatramin'ny farany, misy ny tsy hatoto hatramin'ny farany. Ary inona ny tsy hampatozo hatramin'ny farany? Dia io tany sain'ny apôstôly Paoly io, aoka hitandrina sao lavo. Rehefako malala, inona ary ny tokony ho tandreman'ny fiangonana? Tsy mihabetsaka ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra akory. Midika iny temidika ho ampiasaitsika. Fa izao misy zavatra tokony ho tandremantsika fa mety mampienjera antsika. Dia eto ary Paoly mampitandrina ny fiangonana hoe ireto zavatra rehetra tandremo mafy mihitsy fa sao mandavo anareo. Voalohany indrindra dia amin'ny andininy 7, tandremo ny fanompo-tsampy. Tandremo ny fanompo-tsampy. Be dehibe ny kristianina zany. Mameno ny tranon'Andriamanitra, mameno ny fitokontsika miliara ny kristianina eto ambonin'ny tany. Dia afarany Paoly manokana amin'ity andininy 12 ty hoe zay mijoro tsara. Tandremo mba tsy ho lavo. Fa mety misy kristianina lavo amin'ny fanompo-tsampy. Lavo eny hoe fanompo-tsampy, fantatsika rehetra fanakalozan'Andriamanitra amin'ny zavatra, fanompona zavatra, fa tsy fanompona an'Andriamanitra. Fanompona zavatra, fanompona vola, fanompona voninahitra, fanompona arena, fanompona fahefana akoatra ny fivavahana amin'ny sampy isan-karazany. Fanompona zavatra koa, fanompona olona, fanompona firehikevitra, fanompona ny fitiavatena, fanompona ny ego, fanompona ny ampo-po, satria ny ampo-pon'ny olona mety tompon'ny olona, mety ny ampo-pon'ny olona ataon'ny olona ambony noho ny Andriamanitra. Mety nofonofon'ny olona mety ataony ambony noho Andriamanitra. Ka tsy raharahiana Andriamanitra fa zay atateraka ny nofonofony sy ny fanorininy ezaka zany. De mety be dehibe ny olona zay lavo amin'ny fanompona firehikevitra atao mihoatra noho Andriamanitra ireny. Ary amin'izao andrerantsika izao dehibe ny karazan-tsampy zay tompon'ny olona. Ny tenany, ny volany, ny firehikeviny, ny fahalalany, ny diplômany, ny kolotsainy, ny be dehibe amin'izao andro fotoanany famadihan-drazana izao. Be dehibe ny karazana endrika ny kolotsain'ny olona indray no ataon'ny olona ambony no Andriamanitra. Ilaina ny kolotsaina fa tsy azo atao mihoatra no Andriamanitra. Ilaina ny vola fa tsy azo tompona mihoatra no Andriamanitra. Ilaina ny diplôma fa tsy azo tompona mihoatra no Andriamanitra. Ilaina ny zavatra be dehibe fa zao Andriamanitra. Tsy azo atakala no Andriamanitra ireny. Tsy azo tiavina mihoatra no Andriamanitra ireny. Dia zay no mahatonga amin'ny Paoly hoe tandremo tsara fa mety mandavo antsika ny sampy. Tsy ilay mpanompo sampy, mpanompo doany ery ihany akory ny mpanompo sampy. Ka hitsarantsika zay reny ny tena mpanompo sampy, reny inge nakany ny dadarabe, reny inge mpanompo sampy, reny inge mbola makary, manao sorona koa, manao sorona isan-karazany, mamonjy ery amin'ny anina ary. Tsy reny ihany ny mpanompo sampy. Fa mety misy koa madio akanjo miangona isan'alahady mandray andraikitra fa zao mbola ny volany aloha vao Andriamanitra. Mbola ny tenany aloha vao Andriamanitra, mbola ny egony aloha vao Andriamanitra, mety mbola mety ho ny fiaviany aloha vao Andriamanitra, mety mbola ny vonikodiny aloha vao Andriamanitra. De reny rehetra reny de mety mandavo ny olona. Ary mety mahatonga azy ho tsy maharitra ka tsy tonga ao amin'ilay kanàna zay nampanateran'Andriamanitra. Tandremo ary hoy Paoly, sao lavo amin'izany. Fa ny faharoa de izao, aoka koa tsy hijangajanga isika. Andininy 9, ny fijangatsangana. Hitantsika ao amin'ny bokin'ny Nehemeria, nijangatsangan'ny zanak'Israely tamin'ny Moabita, ny fijangatsangan'ny zanak'Israely namakivaky ny hevitra. Eo lay fijangatsangana miendrika anankiroa.
ny fitsangatsangana lay fanompontsampy fivadiana amin'Andriamanitra fitsangatsangana zay hitantsika mafisy ny bokinao sy ampaminany fa lay fitsangatsangana raha baky teniko dia tena mahatonga ny olona lavo no zany dia eto de mampitandrina an'izay raha teo koa ny Paoly amin'ny fiainana andavanandro ny mpino fa ny fahatelo de izao koa izy manao hoe aoka tsy aka fanahy ny tompo isika tahaka ny nakany fanahiny reny ka maty ny menarana ireny hitantsika eo boky nomeritoko 20 lay menarana varahana naka fanahy ny tompo naka fanahy ny tompo iny mbola naka fanahy ny tompo nitalao tamin'Andriamanitra hoe mba hafao zahay Andriamanitra fa andevo aty Egypta mijaly zahay andevon'olona izahay tsy manana zay mahay zahay anay tsy manana zay ijoroanay tsy manana izay de mba hafao zahay kanjo rehefa tonga tany anefitra nentin'Andriamanitra afaka tany Egypta de nalahelo any Egypta indray manao hoe tsy alona ihany tany Egypta tany misy fasana ny monomonina tamin'Andriamanitra ny tsara amin'Andriamanitra ny tsara ny Mosesy de nalefan'Andriamanitra ny menarana zay mitondra pozina ka menarana afo ary dia eo Andriamanitra maka fanahy an'Andriamanitra mangataka nefa ny avy eo mitsara amin'Andriamanitra tsy makasitraka niteny tamin'Andriamanitra manao hoe leo antony mofomofo tony zahay leo ny fitondranao zahay afaka malala be dehibe ny kristianina izay mety ho mameno fiangonana saingy zao tsy tena miorina tsara tsy tena miorina tsara fa maka fanahy an'Andriamanitra mitsara an'Andriamanitra mihevitra an'Andriamanitra ho diso lalana mihitsy ara mitsara ny fitondran'Andriamanitra tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainana de afaka malala zavatra tokony hanana ny mpino ary de zao fakatoavana an'Andriamanitra fanekena zay hitondran'Andriamanitra aza maka fanahy an'Andriamanitra fa ny fahaefatra de hoy izy manao andiny fafolo manao hoe araoka tsy monomonina ianareo betsaka koa ny monomonina amin'Andriamanitra tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra betsaka koa ny kristianina zay tsy vitany hoe tsy manaiky ny fitsaran'Andriamanitra fa toy ny mpanmetsiny an'Andriamanitra fa ao koa ny monomonina amin'Andriamanitra tsy mahay makasitraka tsy mba mahana fofeny fifaliana amin'ny fanompona an'Andriamanitra olona tezy dava amin'Andriamanitra na tezy talava amin'ny namany tsy mba olona feno fifaliana ny fo fa olona tezy dava sosotra lava tsy mba manana fifaliana amin'ny fiainana miiba lava amin'ny fiainana za mo inona za tsisy heviny ny fiainako za olona ohatr'izao za olona tsy mahay mifaly amin'ny fiainana isan'andro ny miiba mandrakariva no hita amin'ny fiainana isan'andro ny fahoriana ny tsy fahampitsakafo ny aretina iferotanaina avokoa na ny andro mangatsiaka na ny andro mafana na ny tension miakatra na ny loto eny amin'ny arabe na ny embouteillage na zany rehetrany dia avela mitranga ange zany fa tsy Andriamanitra ange voaterina ampisy an'izany fa ny olombelona ihany fa mety tsy inona moa no mety ataontsika hoe hidiran'Andriamanitra amin'ny loto eny amin'ny arabe isika no matoto ny arabe fa tsy Andriamanitra inona moa no hidiran'Andriamanitra amin'izay mety ataontsika hoe mety ho fantatsika mihitsy ary isika no tsy mahay mitantana de Andriamanitra monomonona antsika Andriamanitra no lazaintsika mahatonga ny fahantrana Andriamanitra no lazaintsika mampahatra antsika hoe efa mba ela ihany zay ny vavahana zay 200 taona ka maninona ny mbola mahatra ihany fa 4 taona moa tsika nanompo sampy teto Madagasikara 4 taona 200 taona angetsiaka izay mivavaka fa ny potsampy ange efa anarivo taona ny mitondra inona nefa ny fanompontsampy teo amin'ny tantaran'i Madagasikara mitondra inona mandray de misy mitsara vilana marivo salosana ka Andriamanitra zao fa tsy Andriamanitra mihitsy no mampahatra antsika aleo de tsorina ny baiboly tsy manao hoe Andriamanitra mampahatra firenena mandritry ny 4 taona zany tsia fa raha ohatra ka maloto ny tanàna raha ohatra ka mibetsaka ny mpangalatra raha ohatra ka misy za de tena isika ny tsy manana indray ny fahotana ny mahatonga antsika manao zany de ny devoly mena tsiny fa tsy Andriamanitra
fa tsy Andriamanitra mihitsy ny mahatonga zany fifanomen'Andriamanitra aseho misohatra masina fa Andriamanitra nahary ny zavatr'Andriamanitra nahary ny zavatra maro samihafa Andriamanitra napisy an'izao rehetra zao fa tsy Andriamanitra napisy ny loto ery ny korotana ery ny tsy filaminan'ny ny fiarakodia tsy filaminan'ny tsena ny parkina ina moa ny idiran'Andriamanitra am'zany isika de raha ohatra ka tsy mahana fifaliana isika ny fiainantsika isan'andro noho izany korotana zany noho izany stress zany de tsy Andriamanitra mihitsy de monimonina isika de lavo mandavo atsika ny tsy fananantsika fahadiovam-po mandavo atsika ny tsy fananantsika fifaliana ny tsy fankasitrahan'Andriamanitra mandavo atsika ny tsy fandraisantsika andraikitra mampino atsika zany mpino zany de zao tsy olona menimenina fotsiny ihany fa olona mandray andraikitra zany mpino zany tsy olona mpitaza-potsiny fa olona manova ny fiarahamonina ny dikany teny hoe fanasina dia manana hery afaka hanova tsiro ny dikany teny hoe fanasina afaka hanova tsiro zany hoe manana hery ao anatiny eo izy hery zay men'Andriamanitra azy afaka hanova ny tontolo manodidina moa zany dia men'Andriamanitra atsika zany tsy olona mpimonomonina fotsiny na olona mpitsara na olona mahita olana fotsiny ihany fa olona zay mpitondra tsiro mihitsy afako malala eto Paoly de miteny manao hoe ho anao zay efa mijoro tsara tandremo azy zao lavinareo fa reo ny nandaro ny zanak'Israely tany an'efitra ka nahatonga azy tsy mbita ao amin'ny tany Kanana ny men'Andriamanitra azy ny didy folon'Andriamanitra didy fiainana ny didy folon'Andriamanitra didy mitondra azy any amin'ny lalana zay nampananteran'Andriamanitra azy ny tany Kanana saingy zao ny didy ny fahafatesana ny narahana ny didy ny fankahalana ny didy ny fifamonoana didy ny fitsiriritana didy ny fiheveran-teny ho zavatra lavo izy afaka malala sofa eo Jesoa mitantana anao sofa eo Jesoa mampahery anao sofa eo Jesoa eo ny hazo fijaliany Jesosy Kristy tompo izay tazanao isan'andro ary mampatsiaro antsika ny hira fa 7:100 ny hazo fijalianao tompo ny fiarovanay ny hazo fijalianao io ny tombon-dahaina io ny fiarovana zany afaka malala sofa eo ny tompo mitantana anao ary tsy mamela anao ho lavo mitantana anao zay efa nanome toko manao hoe anaka atolory ahy ny fonao atolory an' Jesoa ny fonao ho fenoa ny fahasoavana ho fenoa ny hery ny fanahy masina ka mahatonga anao mijoro tsara ary rehefa mijoro tsara ianao hoy ny tompo tamin'ny Petera de zao nda hanampahirezo ny rahalanao afaka malala amin'ity tontolo andro ty enganenao ho kristianina mijoro tsara ary ho mpampahery ny hafa noho i Jesoa sy noho ny hery ny fahasoavan'ny tompo miasa mahagaga eo amin'ny fiainanao ivavaka sika tompo amisaotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay mampahery anay mitona anay tsy ho variana mitona anay iambina am'izao andro iananay zao de betsaka ny mandavo anay ary indraindray heverinay ho tsy de manahoana loatra ka variany ray saingy betsaka ny lafin-javatra mety mandavo anay tompo tovy mibanjina ny hazo fijaliany Jesosy zay tantano sy fimbiny mba ho eo aminay mandrakariva ianao fa nitsorakazonao sy ny tehinao ireo no mitantana anay ireo no mahafatahotra anay ireo no miantra anay ka mahatonga anay tsy ho lavo tahito io tontolo andronay ty tompo me fahasalamana hery-tanjaka fifaliany zahay fedanam-po zahay mamakivaky ity tontolo andronay ity ataovy mpandresy tahaka anao ataovy mahay mizara ataovy manana herim-panahinao ny tsaratra jereo ny tokantrano tsirairay manaraka ity mofonay ity tompo anjakao feno fifaliana talao aminao zahay jereo ny tokantrano tsirairay jereo ny isambatan'olona da io tompo malala arovo tompo ary zay riny ny fonony tsirairay omeo azy satria fantatray fa fitiavana ianao
ary tsay amin'ny tsiraray avy. Ny fo matahotra anao, ny fo feno fifaliana, ny fo feno fanambina, ary ataovy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny tokantrano tsirairay. Misaotra Jesoa.